mety misy mamaly hoe zangina any an-trano ary manatrika eo Andriamanitra fa sitrapon'Andriamanitra rehefa tonga ny fiantsoana dia izay ao anaty vala onjy ao anaty vala maheno ny feo an'ilay mpiandro ondry hoe miantso ny mpiandro ondry dia miara maheno ny ondry ao anaty vala tiako tenenina hoe ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia tsy itsika miononkonona samborery ihany fa ao anaty matoa ao anaty vala dia sakafo ray no hanina mpamatsy ray mpamatsy mpiandry ray mpiandry dia izay mahatonga asika tsy maintsy mamonjy foana ny fotoana toy izao dia saonan'Andriamanitra ankasitrahoan'Andriamanitra izao fotoana izao hoe dia tsika hivavaka dia tonoany ao anaty vavaka hoe misaotra Jesosy fa eto ny toerana tsara indrindra ho anahy amin'ity androany ity aza lefa ny amin'ny zavatra hafa ny eritreritra fa tonono fotsiny izay ao anatin'ny firaisapo Jesosy hoe eto ny tsara indrindra ho anay amin'izao fotoana izao Jesosy hoe eto ny tsara indrindra ho anay amin'ity androany ity amin'izao fotoana ao anatin'ny sy ora sy minitra sy segondra izao eto ny tsara indrindra ho anay satria eto ny fanatrehanao ilay tsara indrindra tompo tsy misy tsara ho anay afa-tsy ny mitoetra amin'ny fanatrehanao tsy misy tsara ho anay afa-tsy eo akaikinao ilay mpanao ny tsara ary tsy misy tsara ho anay afa-tsy eo aminao ilay tsara indrindra ianao ny tsara indrindra ho anay Jesosy dia tonga eto izahay anatitra fisaorana tonga eto izahay anatitra fankasitrahana tonga eto izahay Jesosy amin'ny fifaliana amin'ny foravoravo amin'ny fankasitrahana tanteraka Jesosy Kristy tompo tsara indrindra no anateranay fisaoranay eo anao anateranay mifankasitrahanay eo anao ilazanay fa tompo ianao tsy toy ianao mpanjaka mandrakizay ianao ankehitriny izahay raha manatanteraka nyity fotoana ity eto androany dia mahatoga izahay fa maro ny eto ny teninao hoe tsy misy mahay manatona anao raha tsy efa nitao mitady mahazaka ny fitiavanao misaotra Jesosy fa tsy mahay manatona anao izahay fa misaotra anao izahay fa mihevitra sy misaina ny momba anay isan'andro ianao dia tsy mamela anay ho vary marina any ambadibadika any ianao tsy mamela anay ho vary marina any amin'ny toeran-kafy ianao fa misaotra fanay masina fa fantatrao ny tsara indrindra ho anay misaotra fanay masina fa hoentinao amin'ilay tsara indrindra ho anay izahay tompo ndreto izahay tsirairay avy ampiaony aminao indray ndreto izahay tsirairay avy ampombony aminao indray magnetaentanao izahay eto amin'ity fotoana ity Jesosy tsy sanatria izahay tonga amonjy fotoana fotsiny tsy sanatria izahay tonga amita ny andrana andraikitra sy ny responsabilité anay fotsiny Jesosy Kristy tompo tsara indrindra magnetaentanao ny fanahinay magnetaentanao ny aminay rehetra magnetaentanao ny fonay milanao ny aty anatinay rehetra milanao ny fanahinay rehetra milanao ny tontolonay rehetra ho tafakamana aminao andray fahavelomanao indray izahay amin'ity fotoana ity andray fahavelomanao ao anatin'ny fonay fahavelomanao amin'ny toe-tsainay fahavelomanao amin'ny toe-panahinay zany tsara ho anay amin'izao fotoana izao Jesosy Kristy tompo tsara indrindra tsy izahay intsony no velona fa ianao no velona ianao no tompo raha miditra eto izahay tsy tahaka ny nivoanay fa mandray fitombona avy aminao Andriamanitra magnetaentanao ny fanahinay tsirairay avy ataontsika izany hely zany Andriamanitra amin'ny hira katolika teo eo anaty vavaka hoe te iona aminao zay Jesosy Fianao ny salamo salamo fa raika amin'ny telopolo amby zato ny soramandry amin'ilay izy dia manao hoe fiononam-po sy fiankinana amin'Andriamanitra fiononam-po sy fiankinana amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah tsy nirehireny foko ary tsy ny andranandro na ny masoko ary tsy ny saintsaina izay zavatra ambony loatra aho na izay
zavatra sarom-pantarina na izay sarom-pantarina tsy takatro. Fanampionna sy nampangina ny fanahyko aho tahaka ny zaza efa maoty eo amindreniny. Dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko. Israely eo manantenany Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Manantenany Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Oka ny fanantenantsika tsy fanantenana amin'ilay projet mety hoe réalisé tsara. Ny fanantenantsika tsy mipetraka amin'ny hoe mahafantatra ny anona na mahafantatra ny anona, fa miolontsika sy afa-poa amin'ny fananan'Andriamanitra. Amen. Mety amintsika zany, mety mahafantatra ny anona sy anona ianao, fa zao ny fanantenanao sy ny fiononanao sy ny fifalianao dia Andriamanitra marina sy présent eo amin'ny fiainantsika. Amen. Dia tsika hivavaka dia tonontsika ao anaty vavaka zany. Ozy izy le salamo teo hoe tsy nirehare foko tsy niandranandrana amin'ny maso, tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra na izay zavatra sarom-pantarina tsy takatro, fa nampionona sy nampangina ny fanahiko ao tahaka ny zaza efa maty ao amindreniny. Dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko. Ianao ny fanantenako Jehovah. Ray amin'ny anaran'i Jesosy zany no tonononay ankehitriny. Ho any amin'iza moa zahay Jesosy? Anantena inona koa moa zahay Jesosy? Anantena niza moa zahay? Fa misaotra anao fa ianao ny zavatra rehetra aminay. Misaotra anao Jesosy fa ianao no fahafampo anay tanteraka. Misaotra anao Jesosy fa ianao no fiadanam-po anay tanteraka. Misaotra Jesosy fa tsy avelanao hiankina amin'ny mamoana izahay. Misaotra fa tsy avelanao hiankina amin'izay mety hoe kapasité personnelle izay tena marina tsy manana izahay, fa ny loharanonay rehetra dia ao aminao Jehovah Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany. Eto amin'ity fotoana ity dia ndreto izay araka ny teninay teo, mangetaentanao ny fanahinay, ilay miankina aminao, ilay fanahy manantenanao, ilay fanahy maniry mafy anao. Mino izahay Jesosy Kristy tao tsara indrindra. Fa na amin'ny fikasana ozy izy ny teninao, na amin'ny fanaovana dia ianao no mahatanteraka an'izany. Ianao no mitondra anay, fikasana avy aminao no mitondra anay teto, ary ny fahatanterana amin'ny fahatongavanay eto dia ianao rery ihany. Mandray avy aminao tsara avy, hifaly ao aminao tsara avy, mandray fahavelomanao tsara avy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Jesosy tongeto izay androany tsy amin'ny fahazarana, tsy filan-javatra, fa ianao Jesosy ny ilainay. Ianao ny riny fonay Jesosy, mangetaentanao ny nofonay, milanao ny fanahinay Jesosy Kristy. Tsy mila zavatra avy izay afa-tsy ny fanatrehanao. Eto ao anilanao, toetreo mandraky izay, laza hoe onenanao ny fiainako, onenanao ny fiainako, mandray anao afasakaizana, ianao no faniry, tokana tsy mafo, tsisy afaka ka ny toeranao, sy anomeny afo-pitiavanao, toroy lalana, toroy lalana, eto ao anilana. Dao lazatsika androany Jesosy ianao no ilainay, ianao Jesosy no ilaiko, ianao no ianao irery Jesosy, ianao no iriny fo, eny ianao, ianao no iray, tariwa hitanao, tariwa hitanao.
verintsika hoe étoile anilanao étoile anilanao toetreo mandrakizay onego anao ny fiainako mandray anao afasak'azy ianao no faniriako ianao no faniriako tokana tsy mafo tsisy afakaka ny toeranao Jesosy tsisy afakaka ny toeranao sianomeny afo pitiavanao toroy ilanao étoile anilanao lazao ianao ianao no ilanao ianao no ilanao ianao ianao miridy fogo irete Jesosy ianao ilanao Jesosy ianao no ilainay ianao no irin'ny fonay Jesosy Kristy amangetahitana zay ny eo amin'ny fanatrehanao Jesosy Kristy ny toerana tsara indrindra mety aminay dia misaotra Jesosy miaraka aminay eto misaotra manatrika anay eto Jesosy Kristy sarobidy aminay zao fotoana zao omenay anao ny dera omenay anao ny voninahitra satria tsara taminay ianao novonjenao zay Jesosy Kristy dia atolotra ianao ny aminay rehetrarehetra Jesosy Kristy tsisy azonay nahitrena azy Voky anao ny fisiko omeko anao ny aiai Voky ny foko sy fanahy ianao ny fitiay no fitiko vato lampikianao ho fiereko hatriza Voky anao ny fisiko omeko anao ny aiai Voky ny foko sy fanahy ianao ny fitiay no fitiko vato lampikianao ho fiereko hatriza vonjenao a Jesosy Sira sira
sinao velomia wampukuni erivakianyaina vyaminao velunaina nunifanaina novetike nuvunjena wa nuvunjena wakaantakao fenui nyasira nyasinao velumia wampukuni erivakianyaina vyaminao velunaina nunifanaina wawaminiatu fafituao sefitundranumbekwanao semeti wambupuravao yanau seuaminau nufitiku vawisanandrizao fitsa arakianao Sira nyasinao velumia wampukuni erivakianyaina vyaminao velunainao nunifanainao zany mety Jesosy afonay ho anao ny zavatra rehetra Jesosy Kristy ny fonay Jesosy indrindraindrindra oka ny fonay fonenanao oka ny fonay Jesosy mahatamana anao oka le toerana mahatamana anao ny fonay toerana madio mahitsy mety aminao Jesosy raha misy zavatra tsy araka ny sitraponao dia oka ianao anampy anay Jesosy Kristy ampafantatra anay hoe zavatra tokony mbola hovainay tokony esorinay tokony amboarinay satria te hiombona aminao zay Jesosy Kristy ianao rery Jesosy Kristy nanao ny famonjenanay ianao namonjy anay ka ianao Jesosy no mendrika fiderana ianao no mendrika no membonahitra Jesosy Kristy
Mendrikany fiderana ianao lay tompo tsy ito faoriny tsy hay lazaina ny aretanao no ny amiko niafinao reo opasilatsy niafinao reo kapoka tokony izao no voaheloko faty ianao ndray no voafantsika iteranao ao mandrakizay fa tompo mpamonjika anao ilay tokanana votray ity ny fokoray soanjakao ny fitiavanao nato izao ay voafotsy ano nindrafonao fa taiza moaora tsy nanay natao sorona ianao Mendrikany fiderana ianao lay tompo tsy ito faoriny tsy hay lazaina ny aretanao no ny amiko sotra Jesus niafinao reo opasilatsy niafinao reo kapoka tokony izao no voaheloko faty ianao ndray no voafantsika lazao iteranao ao mandrakizay fa tompo mpamonjika anao lay tokanana navotray ity ny foko ray soanjaka ny fitiavanao nato izao ay voafotsy ano nindrafonao fa taiza moaora tsy nanay natao sorona nao aventsika iteranao ao mandrakizay iteranao ao mandrakizay fa tompo mpamonjika anao lay tokanana votray ity ny fokoray soanjakao ny fitiavanao nato izao ay voafotsy ano nindrafonao fa taiza moaora tsy nanay natao sorona ianao lay zanak'ondry mendrika ianao lay zanak'ondry tona latsika iteranao ao iteranao ao mandrakizay fa tompo mpamonjika anao ilay tokanana votray ity ny fokoray soanjakao ny fitiavanao nato izao ay voafotsy ano nindrafonao fa taiza moaora tsy nanay natao sorona ianao
fataiza-mo ao raha tsy nanaiky natao sorona ianao mendrika indrindra anao mendrika indrindra anao ianao irery ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny tenanao azaho amin'ny fonao rehetra mendrika indrindra anao Jesosy mendrika indrindra anao ianao irery Jesosy mendrika indrindra anao ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny tenanao lazaitsika farany mendrika indrindra mendrika indrindra anao mendrika indrindra anao ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny tenanao ianao no ny avy ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny tenanao ianao no ny avy ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny tenanao mendrika indrindra anao mendrika indrindra anao ianao Jesosy ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny tenanao ianao 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 no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny tenanao ianao 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 no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny tenanao ianao 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 Jesosy ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny tenanao antsika itehaka mahafofon'andry Jesosy rery any sady andraisantsika ny mpanofon'Andriamanitra manaraka Alleluia daontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo indray amin'ny fahatanteran'izao fotoan'izao rahantsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba fantatrareo fa ny asaribidiny fotoana anankiray dia faritana amin'ny hoe ny teny taminao Andriamanitra ny sarobidy indrindra ao anatina fivoriana anankiray misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny fon'olona anankiray mangetaeta iaino an'Andriamanitra sy rehefa ravy eo fivoriana io dia ny teny tamin'ny Andriamanitra ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra tompo tonga eto amin'ity takarivoty iaino anao tsy iain'olombelona tsy tonga eto iaino mpitoroteny hoe mahay mitoroteny be
na hoe mpanompon'Andriamanitra voaositra be maka izy fa tonga eto aho, ianao no etaetako, ianao ny faniriako, ianao ny rehetra amiko. Aoka ny teny amin'ity takarivo ity, ho aina ho an'izay mahazo azy ary ho fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Aoka ny teny hitondra fiainana, hitondra fampaherezana, hitondra fanasitranana, hitondra fananganana, hitondra fisokafana, hitondra fiadanana, ary hitondra ny fahafenon'ny sitraponao ho an'izay mangetaheta sy miaino anao. Mitenena amiko Andriamanitra, miaino anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao ity tanana mafy an'Andriamanitra. Mahazo toerana toko. Alleluia. Amin'ity takarivo ity dia tsy tazonantsika ela. Amen. Fantatranao ny zavatra misy. Vaovao etseroa mitranga izay tsy natao akalazaina akory, fanomezana voninahitra n'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra. Sa tsy zany? Fa dia mivavaka tsika no azontsika kristianina natao mivavaka sy mandohalika ao amin'ny firenena, mivavaka sy mandohalika ao an'isa tokantrano. Tena hoe mafy le izy ho an'izay miaran'le izy, sangesoran'Andriamanitra ny amin'ny fiarovany hatrany, ny fitantanany, ny fitondrany, ary izy no miamboninahitra satria azoko antoka fa tsy toy izao isika raha tsy eo ny tanan'Andriamanitra miaro antsika. Sa tsy zany? Andao ny hariva dia tondratsika ao anatin'ny fotoana fohy ny hoe asarobidy ny fiorenana amin'Andriamanitra amin'ilay hoe iray aminy. Ny asarobidy ny fiorenana amin'Andriamanitra ny amin'ilay hoe fiainana iray aminy. Zany avana dia teteny amintsika hoe Andriamanitra tsy nampanantenantsika tsy handalo zavatsarotra zany. Tena mivakiko ny Baiboly nanomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, dia Andriamanitra tsy mba niteny mihitsy no hoe tsy handalo zavatsarotra ianao. Fa zao ny zavatra reko avy amin'Andriamanitra. Inona ny lazainy? Indro ombanao mandrakariva ambara-patonga ny fataperany zao tontolo zao. Fikasapombana no lazain'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mikasa hoe tsy handalo zavatsarotra ny zanany. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 37. Isaia 37 ny jerentsika kely vetivety. Isaia 37 ny andiny ny faharoa. Inona kay voalaza ao? Ozy izy hoe raha mita ny rano ny ianao dia ombanao ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafotra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Ohatrany tetin'Andriamanitra hoe mety hamaky rano ianao mety hamaky afo koa, ary mety hita ony ianao. Fa zao ny fampanantenany, tsy hampaninina anao zany rehefa tokonao no fanatrehako. Ndao lo ity tanana mafy ny Tompo. Izy nampanantenao matitoko 20:20 ary indro izao ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Zany no antony ilantsika finoana ifakahitantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fa tsy fifantohana amin'ny olana sy lalatsarotra atrehantsika. Zay no mahatsara ny toroteny tsy mampanantena vahaolana anao, fa manome toka ao anatin'ny fonao fa mihoatra lavitra noho izay fahasarotana atrehanao ny alehibean'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao. Jaona rehefa nampahery dia hozy izy dia apôstôly Jaona amin'ny epistily izay nisoratany. Jaona 1:4-5. Anaka, ianareo ny avy amin'Andriamanitra efa naharesy reny. Ny antony satria lehibe izay ao anatinareo no izay misy eo amin'izao tontolo izao atrehanareo. Baiboly tsy mampianatra antsika hifantoka amin'ny lehibe ny problème,
Fa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika iombona amin'ny fanatrehany. Zay ny mahatsara ny afatry ny kominiona masina na ny fiombonana amin'Andriamanitra. Sy ny afatra manaitra anao sy mametraka eo amin'ny fiainanao lanjany ny hoe iray amin'Andriamanitra ianao. Ny antony dia tsotra. Kristy dia nampanantena fombanantsika mandrakariva, fa tsy nilaza izy hoe tsy atrika ady sarotra isika. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina? Tian'Andriamanitra ho lazaina dia izao: ny akanton'ny fampianarana izay hoentinao mifanaraka amin'izay zavatra sainao zaraina mampahazo aina n'Andriamanitra, dia ahatonga ny fony izay miaino anao ifikitra amin'Andriamanitra, akatoan'Andriamanitra, miaina ny fiainam-pahasambarana misy Andriamanitra. Satria tadidio fa ny tsirom-piainana tsy hoe akory ao anatin'ny fiainana tomombana sy mety daholo ny zavatra rehetra. Misy ety ivelany lalovanao sy iainanao androany. Tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananana zany, fa ny tena tsirom-piainana tena mitsotra aminao. Ny olana tsy maintsy misy eto an-tany, ny fanoherana tsy maintsy misy eto an-tany, ny ady tsy maintsy misy eto an-tany, fa ny alalanao sy toky ao anatinao, fa miaraka aminao Andriamanitra ary manohana anao izy. Mila mandrositsika mibanjina an' Jesosy Tompo, satria izy ilay Tompo sy mpanefa ny finoantsika. Hebreo 12:9. Mijery an' Jesosy Tompo sy mpanefa ny finoantsika. Jona 12:7. Jesosy dia misarika ny saim-pino sy ny zanany rehetra. Ozy izy: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona, fa ataoko tonga aminareo zany. Ka ny tiany Jesosy ho lazaina dia hoe: anaka, tsy nampanantena lalana mora ho anao aho, fa zao hoe ny ara mandeha aminao, mandritra ny zavatra rehetra izay lalovanao. Omeko toky ianao fa za momba anao, fa tsy niteny taminao fa tsy andalo ady sarotra ianao. Noho izany, tsisy antony tokony hatonga antsika anontany an' Jesosy rehefa mandalo ady sarotra tsika hoe aiza ry Andriamanitra ao anatin'izao. Fa ny zavatra tokony hananantsika antoka dia izao: na mafy aza ny zavatra manjoso menjady eo amin'ny fiainantsika, dia hivavakantsika hoe: Tompo, misaotra fefanampananteny ianao fa tsy ala eo amin'ny fiainako mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Alleluia. Ninona zava-misy, ninona zavatra mitranga Tompo, fantatro fa eto ianao. Ary ny zavatra azoko antoka dia izao: fantatra ho mihoatra noho ny ahalalako ny zavatra manjoso lalovako, ny fahitanao sy fahalalanao ny zavatra lalovako eo amin'ny fiainako androany. Satria anao no milaza fa za tsy andao na afoy ianao akory. Andao ety an-tanana mafy ho an'ny Tompo. Andriamanitra teteny amintsika hoe: nitanjoko anie anaka, dia ny andresenao amin'ny alalan'ny lanjy ametrahanao ny fanatrehako ho lehibe lavitra noho ny sakana sy izay rehetra mitady hampatahotra anao. Meo lanjy eo amin'ny fiainanao ny fisian'ny fanatrehako, dia ataovy reko sy tsapako ao am-po amin'ny fotoana izay hijoronao miaraka amiko, fa ny teniko ny lehibe indrindra ao anatinao. Zany mahatonga ny Tompo tsy mba nampianatra antsika hoe hitanisa olana na hitaraina ao anaty ady, fa ny anana fifantohana amin'ny fahatsapana ny fisian'ny fanatrehany ho ambony lavitra noho ny zavatra lalovantsika eto ambanin'ny masoandro. Tsarovy fa ny Andriamanitra ao anatinao dia Andriamanitra mandrakizay, fa ny problema lalovanao temporaire. Tsy marety eky ao n'Andriamanitra. Eritrereto,
fa le Andriamanitra ivavahanao, Andriamanitra mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany. Fa le problema lalovanao, androany ihany mifantany fa tsy fantany hoe aiza ianao. Ny amaritra ny fiafaran'ny fiainanao tsy nitranga ohatry ny mahaverevitra androany, fa le Andriamanitra nilaza taminao hoe eto alleluia, tsy miala eo amin'ny fiainanao mombanao mandrakariva manohana anao hatramin'ny farany zanako sy asan'ny tanako ianao adidiko mandrakizay ianao. Alleluia. Zavatra hitako lesona ngezabe anankiray apetraky ny tenim-pahamarinana atao poko dia zao hoe ataoko izay hatamana ny fanatreny eo amin'ny fiainako. Za no mahaso ny teny sy fampianarana mamerina ny olona ao amin'Andriamanitra fa tsy misarika ny olona anompo Andriamanitra mpamaha olana fotsiny. Fifatoan'Andriamanitra dia ianao averiko foana, ary ny fiverenanao aminy dia mahatonga azy ijoro eo amin'ny toerany fahabangany izay ilainao rehetra hitondra fampiononana sy fiadananao anao hatramin'ny farany. Ny marina aza tereny filana andohalika atonga n'Andriamanitra amaly ny etaetanao. Fa sainy izay nataon'i Jesosy ho anao tamin'ny famonjeny mba hatonga anao ho fantsona amaly ny etaetany. Rehefa voavalinao ny etaetany miverina aminy, bebaka marina, manao ny sitrapony, dia za tahiteny aminao tsy Kristy mpamaha olana eny ivelany toriko aminao, fa Kristy mampanantena fombana sy fandresena ho an'izay rehetra miray aminy, miombona aminy ary mitoetra ao amin'ny sitrapony. Tanjony tsy hoe io olana io mova, fa ny tanjony ianao tafatoetsy ao aminy sy miombona aminy ao amin'ilay mandrakizay tiany ahitana sy andrasana anao. Raha jerentsika Jesosy Kristy sy ny fitoreny dia Matthieu toko fa 4:7. Raha isika kely vetivety, Matthieu toko fa 4:7. Inona kay ny tenin' Jesosy eo? Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka, vao nanomboka ny toriteny Jesosy dia nanao hoe beba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jereo teto fa vao nanomboka ny toriteny Jesosy dia fibebahana ny tao ambavany voalohany. Mahafantatrareo fa izay tao ambavany voalohany no mahatery azy. Jereo ihany koa mpianatra, fa rehefa lasa Jesosy ka nanohy ny asany Jesosy dia nitory Petera rehefa nidina avy any amin'ny efitra ambony rihana eo amin'ny asa toko faharoa ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Inona no nataony? Nanoro ny olona ny lalana tokony ataony izy ho amin'ny fanokafana amin'ny fon'ny olona izay niaino azy hibebaka marina. Lao aloha ho raisiko mihitsy ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny 9:7 ka hatramin'ny 9:8. Ary nandray zany ny olona dia voatsindrona taponika no tamin'ny Petera sy ny apôstoly namany hoe rahalahy, inona no ataonay? Ary Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny lokareo, ary nareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Hitanareo zany mitovy mihitsy ny mesazy afatra voalohany tao ambavan'i Jesosy sy tao ambavan'ny mpianatra feno ny fanahy masina. Ny olana misy amin'ny fiangonana taty aoriana ilay atao hoe kristianina dia isika mitory izay tiantsika toriana. Tadidio tsara, tsy ny rany ianao hitory fandresen-dahatra, fa ny rany ianao hitory fahamarinana. Tsy voatery ho fahamarinana izay mandresy lahatra ny olona. Misy sofina roa miaino ao anaty fandrenesana fampianarana. Sofina voalohany, sofina ranofo, manome vahana
ny fitsarana vetivety ara-nofo ve ny teny fampanantenana ho anatin'ny teny zay torinao sy ampianarinao. Sa manome valiny amin'ilay fahafenon'ny fanahy ao anaty anokatra ny vavanao ilaza izay zavatra tena tiany fanahy ho lazaina. Tsika ene tsy nirana itory amaly ny olona eto ambonin'ny tany amin'izay zavatra ilainy, fa nirantsika itory sy anambara fahamarinana amin'izay matery an'Andriamanitra tiany amonjena ny olona. Tsy nila raha latsaka teo amin'ny azo fijaliana ny fitahiana, satria talohany nandatsahan Jesosy ny rano tamin'ny fanekena vaovao dia efa nisy olona voatahatra any amin'ny testamenta taloha. Fahagagana tsy mila raha latsaka, fa finoana dia mampitranga an'izany. Ataoko Elisy efa nanangana hatramin'ny maty talohany natongavan'i Jesosy. Ary teo ambavahadin'ny Samaria nisy fahavokarana tsy takatry ny saina tampoka tao anaty mosary teo amin'ny tantaram-piainan'ny zanak'Israely. Fa inona ny zavatra nampiavaka an' Jesosy ka nahatongavany tokony ho tohizatsika, satria izay ny maha-kristianina atsika. Tsika ine tsy mpanaraka ny Elia, na mpanaraka ny Mosesy, na mpanaraka ny Jeremia, na mpanaraka ny Isaia. Tsika mpanompon'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, zanak'Andriamanitra nateraka indray olom-baovao. Tsy mbola latsaka ny rano Jesosy, dia efa nisy ireo zavatra tadiavin'ny olona teo amin'ny nofo nahatery azy, ary mbola anisan'ny mitoy an'ireo mivoy ny fametrahana ny lanjan'ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny fahaiza-manao ny fotsiny ihany. Fa nampiavaka ny raha latsaka dia famonjena, satria raha tsy nisy raha latsaka tsy nisy famonjena. Tonga Jesosy, tonga izy amonjy ama ny olana foto teo amin'ny tantaram-piainan'ny zanak'olombelona, dia ny olombelona tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ny andro ny fahatongavany mba handray ny famonjeny na ny olona tany amin'ny testamenta taloha azy, satria rehefa mivoaka ny fasana izy eo amin'ny boky Matteo toko fa 7 sa toko fa 7:10 izay, ny 2:15. Alleluia. Toko fa 7:10 izay ny anaran'i Jesosy. Eny nisy an'izao teny zao fa tsy tadidiko le toko sy andininy azafady. Zao le teny hoe, ary rehefa nivoaka amin'ny fasana Jesosy taorian'ny fitsanganany dia nivoaka koa ireo olona rehetra izay maty tao amin'ny tombo nandehandeha teny an-tanàna, nanao escale teto an-tany mialohan'ny akarany. Io ny atao hoe fananganana faobe. Zany hoe izay voatary rehetra tany aloha mbola niandry ny raha latsaka mba handray famonjena, dia rehefa vita ny famonjena dia nidina tany amin'ny fiainatsika Jesosy, tonga namoaka sy nanambara ny fahamarinana tamin'ireo izay rehetra maty tany aloha tsy nandray an'i Jesosy, mba hisitrahany izy ireo ny famonjena rehefa nahatanteraka ny antom-pisiana sy izay nilan'Andriamanitra azy ireo mpanompo rehetra tany aloha ny testamenta taloha, mba handraisan'izy ireo famonjena ihany koa. Dia zao ny zavatra nisy. Ianao tsy olona tany amin'ny testamenta taloha ka intehitra foana amin'ny fitahian'Andriamanitra mpanantenaina ho amin'ny teny izay efa lany daty, satria nampitondraindrany Mosesy izay mila pirofo-panehoana ny fisian'Andriamanitra, satria tsy Andriamanitra tonga nofo tahaka ny Kristy sy te-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Fenao mahalala fa natongavan'i Kristy ambony lavitra noho izay anatenantsika azy. Ary izay ny mahasarotiny azy ny amin'ny zavatra toriana sy zavatra ampianarina, mba ho eo amin'ilay antony ilan'Andriamanitra antsika ny zavatra ijoroantsika eo am-panompona azy sy eo am-panaovana ny sitrapony. Inona ilay zavatra mitranga? Tsy nila raha latsaka fitahiana, tsy nila raha latsaka fahagagana, tsy nila raha latsaka ny tsy fantatro ny fanambinana sy ndretrarehetra. Ny amin'ireny dia hoy Jesosy manaraka ho azy, manaraka ny zavatra rehetra rehefa ho alohanao ny fanjakan'Andriamanitra.
nila raha latsaka ny famonjena. Ny famonjena ny fananao, ny famelana ny otanao. Napiavaka an' Jesosy tamin'i Moïse, Mosesy sy ny mpaminany sy ny Jeremia sy ny rehetrarehetra tany aloha, dia ny asa famonjena zay nataony teto ambonin'ny tany. Raha mandinika isika ny fisehoana ra-pamantarana tamin'ny andron'ny Mosesy, azafady dia ngeza lavitra no zay nanehoana an' Jesosy Kristy, satria tsy tonga aneo ny tenany amin'ny zavatra hainy atao izy, fa tonga izy amonjo ny olona amin'izay zavatra tsy hain'izaniza atao ary tsy azo nizaniza hanoloana azy, fa izy rery no Kristy ary izy rery no Mesia. Azo itiatanina mafy ho an' Jesosy, zany marina. Ary iny tsy vitan'i Mosesy. Mosesy teo amin'ny Israely ary tandindona no nisehon'Andriamanitra. Mosesy olombelona tsy tanteraka noho zany mila pamantarana mba naporofona ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ino ny Farao sy ny Israely fa misy Andriamanitra eo amin'ny Israely. Tahaka zany koa Eli. Fa rehefa tonga Kristy, tsy mila porofom-panehoana ety ivelany izy, satria ny asa fariny nataony voalohany dia nahary ny olombelona. Noho izany midina rao izy raha faneho-pamantarana amin'izay zavatra ilain'ny olona amin'ny fietsehany voary tahaka izay nampiasana ny Mosesy no hanehoan'ny tena no mihoatra no Mosesy. Satria na Mosesy azy nila nahita ny tavany teo an-tendrombohitra izy Sele, izay nangetaheta ny présencen'Andriamanitra sy ny tavan'Andriamanitra mba hifakahita amin'izany tava zany. Ao Matthieu 7:10 ny 15 dia hoe nahita Mosesy, nahita azy Eli teo tendrombohitra. Ary rehefa tonga ny fotoana hiovany endrika nanomezana azy ny fahefanatra, satria Andriamanitra ny continuité izy, Andriamanitra tsy maintsy tanteraka teo amin'ny Kristy ny fanehoana, ny fahafenoany programan'Andriamanitra, satria tandindona ny tany aloha rehetra mety nanjavona dia hozy Andriamanitra, endro zanako malalako zay sitrako ary izy no henoy. Kristianina tsy nantsony ianao hitory fitahiana, tsy nantsony ianao hitory fanambinana, tsy nantsony ianao hitory ianao zavatra efa hita tany amin'ny testamenta taloha, fa raha ny amin'ireny manaraka ho azy. Aza matahotra fa sady hitanao Andriamanitra, ny anambina anao Andriamanitra, ny anao ny zavatra etra izay tokony atao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fa tsy zany ny zavatra tian'Andriamanitra mpanantenana ampitsorona anao. Very fiombonana amin'Andriamanitra ny olombelona rehefa tafasaraka amin'ny tao-edena. Tonga Jesosy amerina anao ara-piombonana amin'ny ray, ary izy ny lalana sy fahamarina ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Noho izany aza mivily makany amin'ny Mosesy ny fampianarany, aza mivily makany amin'ny Elisy ny fampianarany, ampifeno ny fampianarany Jesosy tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Mampitodika ny fiangonana hijery an' Jesosy, lay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Tsy miverina isika mitory varavarana hidirana ao paradisa. Tsy mitorytsika ny amin'ny hoe rohetsika Andriamanitra hanovany fiainanao eto an-tany, fa mitorytsika ny fiverenanao amin'Andriamanitra sy ny fiombonanao aminy, ary ny hoiray aminy amin'ny fidiranao ny vavahady ny fibebahana marina sy ny finoanan' Jesosy Kristy. Io ny torindreo apôstôly efa fiain'ny fanamasina izy ireo. Rehefa nyteny zarainao tsy ao anatin'ireo zavatra anankiroa ireo dia tsy filazantsara ny anaran'izany. Satria rehefa fiain'ny fanany apôstôly dia tonga dia nisokafa amin'ny fanahy masina, namoaka zay etaeta tao am-pon'i Jesosy koa, dia ny ahatonga ny olombelona rehetra tena hibebaka sy verina amin'Andriamanitra marina. Io ny torindreo apôstôly rehefa fiain'ny fanahy masina izy. Ka ny fibebahana dia mahalala tsara ianao no mombanao, ny fiainanao, zany hoe ianao mahalala hoe inona no nataonao, ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara ave ianao androany. Lasa nakaiza aloha ianao, mila miala ianao amin'ny lalan-dratsy zay nizaranao ny aina teo aloha, lasa fiainanao mihitsy.
mila miverina tsy misy fanamarina tena mihitsy na kely azy eo anatren'Andriamanitra. Ao anatina fandiny tena tsy te ho hitan'ny olona fa mety, fa hitan'ny mason'Andriamanitra ny fetezany ao anatinao eo am-panomponao azy. Tsy mitoetra eo amin'ny toeran'ny olona ratsy fanahy, tsy manao ny fanaony jentilisa, miaina amin'ny fahotana, miafina amin'ny fanamarina tena, fa miverina tsara sy mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Zany no atao hoe fibebahana marina. Rehefa mihodina dia mila miverina, fa tsy be fanazavana hoe tiano antony na irino antony. Mila mamantatra ianao hoe rehefa ratsy dia ratsy, ary rehefa mety dia mety. Ahoana ny fomba isehoan'izany? Ny fandrosotsika manaiky ho tarafin'ny teny. Tonga eto ianao zao, tarafin'ny teny fahamarinana ny ao anatinao. Dia rehefa velanao le teny hiditra antsafidy, dia hiasa ny fanamasina hitondra sy hanovanao ao anaty. Manaiky hiova fo, ny saina, ny fijery, ny ao anatinao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manomboka merenao ny fiovan'le fahatsapana, ny fahafinaretana misy eo amin'ny fiainanao. Tsy eo amin'ny nofo intsony le izy, fa manomboka tafatoetra eo amin'ny fanahy le izy. Miverinao amin'ny Kristy, nombanao ray manontolo, dia izy lay mendrika indrindra sy tsara tarafinao eo amin'ny fiainanao omen'le tenin'Andriamanitra. Mahatonga no tonga asaina, atsapa, lanjany mandrakizay no ty tany zay mandalo vetivety ty. Manaiky niaraka amin'ny Jesosy, ho tariany Jesosy lalana, teniny ety ambony tany, fa tsy migodana mamitaka any amin'le lalany fahaverezana mitovy amin'ny fanaon'ny olona tsy misy Andriamanitra sy manantena azy ireny. Za teteny aminao, fa le lalana migodana io tsy io le lalana makany an-danitra. Aza miolona manao ny fanaon'ny olona, fa tsy ny fanaon'ny olona nitondranao any, fa ny fanaon'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika mianatra amin'ny sekoly fiainana, mamantatra ny sitrapony. Satria tsy zay rehetra manao hoe tomboky nitry ny fanjakany lanitra, fa zay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra. Tsy tontolo natao hiafenana ny fanompona, fa fampiarana ny fahamarinana zay voaray ao amin'ny teny anehoana ny Kristy. Tsy maredy eka ho an'i Jesosy. Zany no antony tsy hanomezantsika tsiny an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra mandalo mety manohatra antsika vetivety. Fantatsika tsara aloha hoe inona no hevitry ny zavatra rehetra ara-panahy. Gaga ny olona indray, fangainao tsy milamina, satria ianao tsy voakasiky ny tranga sy ny zava-misy mihitsy, na ankala olona, na naratsy, na ho maizo-po ao anatinao manoloana ny zavatra izay mitranga, satria manan'Andriamanitra loloaviny ianao, manan'Andriamanitra ao anatinao ianao, manan'Andriamanitra manohana ianao, ary mitahiry ianao sy ny fonao tafatoetra foana ao anaty fahadiovana miatrika ny fiverenany. Tiako fantatsika ny atao hoe fiainana kristianina. Ny alalana hoe tena kristianina sika dia tsy hoe rehefa ho mpiangonana. Rehefa tonga ho mpiangonana sika mba andray tenim-piainana sy tenim-pahamarinana, dia toy ny hoe tena mpanompon'Andriamanitra. Ao mpiangonana sika manofo, fa militsika manaiky hiova mba hitondra n'le fiainana kristianina eo amin'izay tontolo misy atsika sy ny andraikitra rehetra nanantsika eto ambonin'ny tany. Ny fiainana kristianina dia mitohy mandrakizay, fa tsy andraikitra hijoroana fotsiny ao am-piangonana. Lasa miafina ao ambadiky ny andraiky mpanompoana ny olona izay mitony teny ho kristianina nefa tsy manana ny fiainan'Andriamanitra velona ao aminy. Raha toa ka mijanona fotsiny ao am-piangonana ny fiainana kristianina, dia tsy azonao no atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra, tonga ao am-piangonana sika hanovo, anangana, ho fenoina. Rehefa feno ianao dia tadidio manaiky ho tarafin'le tenysika, dia iny tsika mitondra n'le fiainana voaraitsika avy amin'ny teny hiatrika n'izao tontolo izao, ny aina ao amin'izao tontolo izao, tsika eto amin'izao tontolo izao, fa mijoro maneho an'i Kristy eto amin'izao tontolo izao. Zany mivavaka Jesosy, tsy ny hanala azy eto amin'izao tontolo izao, fa ny hahatonga azy tsy hanao ny fanao n'izao tontolo izao. Kristiana ho vavolombelona ane tsika, vavolombelona sika.
Ny mampanompon'Andriamanitra antsika dia tsy ao anaty servisy fa any amin'ny toeram-piasana sy any amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ny mampanompon'Andriamanitra antsika tsy eo amin'ny fanatanterahana ny asa everitsika fa fanompona azy amin'ny andraikitra izay anendreny atsika. Fa hitarafa ny hafa any amin'ny birao fa misy kristianina ao ministera. Misy kristianina any am-pianarana. Misy kristianina amin'ny fomba ahoana ny ahatonga ny jentilisa hita taratra ny fisian'i Kristy. Raha ianao izay manova ao am-piangonana manana ny fahafenony aza no mivara lila any amin'izay toerana misy ianao. Fiainana maha-kristianina antsika. Mahany Jesosy antsika dia tarafiny amin'ny tontolo misy antsika. Hitarafa ny hafa ny fisiany amin'ny alalan'ny fijoroantsika. Miteny, mijoro ao anatina fitondran-tena. Tadio fa maro no mitazana anao fa afaka ny anaraka an' Jesosy izy ireo amin'ny alalan'ny fanehoanao an' Jesosy. Ny ao amin'ny birao mety tenina misipy sekretera sy direktera ohatra. Fa ianao tsy tafiditra ao anatin'izany. Tsy miavona ianao fa mifeny tenanao. Tsy ho lavo mamona sy voninahitra. Izay tiako ao an'Andriamanitra. Tonga ny kolikoly, toriana foana mila miala amin'ny kolikoly. Tena noana ianao tsy misy anina ny zanakao any an-trano fa vitanao ny manda kolikoly. Fa tsy ampihinana ny zanakao vola tsy marina na halatra na fitaka na tsy fahamarinana. Zaho tena mahita fa anisan'ny anampy anao hitahiry anao anatin'izany ny fanananao teny fiainana velona mitoetra sy manetsika anao sy mampiaina anao isan'andro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao bokin'ny Jona 7:20. Ty vavaka Jesosy ty tena anisan'ny nanahitra ny 9:9 dia dinganiko 9:20 dia marana. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa. Ary niraisiny ka fantany marina tokoa fa vita aminao aho. Ary nino izy fa ianao no naniraka. 9:20. Efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao. Tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Tanaralele izy. Tena rehefa nijery ny fiainan'i Jesosy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia hita mihitsy hoe tsy naman'izao tontolo izao izy ary tsy avy amin'izao tontolo izao. Ohatra tsy dia mivaky lolo ohatra zany. Raha olona tamin'izao tontolo izao dia marary aina be rehefa mangalatra Jodasy. Volan'ny fikambanana angalarin'ny Jodasy foana. Kanefa Jesosy tsy mba niteny mihitsy hoe Jodasy hitako tao mangingina iny no ka makanio foany. Ary Jodasy efa zatra tsy haina mangingina mihitsy. Fa rehefa mahita ny Maria Magdalena zao Jodasy hoe namaky menaka lafo vidy teo tongotra Jesosy. Dia nitsikery izy hoe fa lafo vidy ohatriny nararaka fotsiny fa be dia be mantra sady naka ny tao anaty kitapo ihany izy. Zany hoe na eo mason'olona izy maka. Fa zaran-dratsy mihitsy ilay izy. Fa Jesosy tsy voakasiky ny saosy mihitsy ny fony. Na saosy d'huître io na saosy soja. Tsy voakasika mihitsy izy. Tsy avy eto amin'izao tontolo izao izy. Azonareo ilay izy. Mandeha dia tsisy trano izy 12 zany miaraka amin'ny mpiana fa dia mandeha fa ny zanak'olona dia tsy mba manana na izay toerana nitriany lony. Tsy manana trano ny toerana akory. Fa zao nefa ao amin'ny bokin'ny Matthieu 9 izy isa maraka 9 misy ireo izay niaraka taminy izay nanohana ny ministerany tamin'ny fananany. Fa izy kosa nanakana andreo olona izay nanatanteraka an'izany tao amin'ny ministerany hoe ajanony fa tsy ilaina. Fa na ny fisiany izany na ny tsy fisiany trano sakana ho an'i Jesosy mihitsy zany tsy handroso am-pifaliana satria ny fiadanany tsy eto amin'izao tontolo izao fa mifamatotra amin'ny rainy hatramin'ny farany. Aiza ny tany anaovantsika fandraisana? Aiza indray ny tianao anaovana azy tompo? Misy famina ny toerana anaovana fandraisana mbola ilana profesia.
misy olona mandeha milorosina dia rehefa miakatra amin'ilay riny dia manarazy dia mety ireo fa ao ny anaovantsika azy. Zany hoe zany zareo zany rehefa manao fandraisana zany toerana miovaova. Indraindray tsy atao tram-bokon'olona fa indraindray arety, indraindray atsy. Zany hoe tsisy toerana fixe zany ry Jesosy sy ny mpianany fa dia eny dia miaraka eny fa zao misy fanatrehan'Andriamanitra, misy fomban'Andriamanitra, misy firay. Zany ny fahamarinana na akasika momba amin'ny mpampianatra fonisy teto ambonin'ny tany. Inona ny zavatra mba navelana ho amin'ny mpianany? Ny zavatra nomeny Jesosy ny mpianany tamin'izy teto tany nandritry ny 3 taona sy tapany na amin'ny tany ny famonjena ho antsika dia tsy misy akoatra ny teniny. Inona hoe ny fiangonana sy ny olon'Andriamanitra dia tsy hatanjaka izany mihitsy hampinoana sy haram-panahy amin'ny fiarahany amin'Andriamanitra raha tsy nandray tenin'Andriamanitra sy tia tenin'Andriamanitra. Mampirisika anareo ary fiangonan'i Jesosy. Tiava teny mba tsy haino anganongano amin'ny fampiresan'olona. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainana. Ary io teny io manondro an Jesosy. Fa raha voateny manondro mpampianatra hoe raha avy amin'ny fivoriana dia natahotra amin'ny pastera sy tianaja sy noroka ny tongony daholo mipiakona. Tsy Kristy zany no nitoriana tao fa pastera. Zay olona mitovy aminareo ihany. Fa ny rahan'Andriamanitra anokatra ny masom-panahinareo fotsiny ny amin'izay tombontsoa nomen'Andriamanitra ny fety sy ny antso anay ho ao anatina ministera. Fa ny ankoatran'izay mitovy ihany tsika sy nareo samy miandry an'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra daholo ny rendez-vous rehefa miverina izy asio tia-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Zany hoe kory tsy midika hoe tsy fanajy tsika. Ny fanajana koa tsy tadiavina fa tonga ho azy. Rehefa hitan'ny olona fa mahasoa azy ny fanomponao sy ny fijoroanao ho an'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa tsara manana don toy ny faminaniana, malala zava-miafina, saingy ny faminaniana dia tsy afaka hisolo toerana ny tenin'Andriamanitra velively. Ny faminaniana mbola mila fantarina, mila mamantatra ny faminaniana, mila confirmena ny faminaniana. Fa ny tenin'Andriamanitra vérité absolue. Fahamarinana na mandrakizay sady tsy azo edikevitra satria Andriamanitra ny teny. Tsika dia natao iaina sy ametraka ny asarobidy ny teny velona ho ambony lavitra noho ny fanomeza pahasoavana rehetra omen'Andriamanitra antsika. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Kolosiana 3:7-9. Hafa ny atao hoe teny mitoetra. Ny teny mitoetra, teny mamelona, teny mianime, mazaka ny âme sy ny ainao. Zany atao teny mitoetra. Tsy mitovy amin'ny hoe mampiasa teny. Ianao rehefa mampiasa teny dia misy fahamarinana ao amin'ny teny fantatrao. Mety averimberinao izy dia mitoetra finoana ao anatinao, mampitsahatra anao fa tsy voatery connecté ao amin'ilay teny ny toe-panahinao. Sangany an-tanan'izay mandeha. Ohatra, mandray teny mpanasitrana ianao hoe Andriamanitra, zany Jehovah mpanasitrana anao. Dia akapoka tamin'i Kristy ny fanasitrananao anao. Dia mino an'izany ianao dia tonga le tsisy toe-panahy akory araka an'Andriamanitra ao anatinao fa inonao le teny dia raisinao ampinoana. Dia ozy ianao hoe raisiko ny tenin'Andriamanitra fa zao velona fa tsy maty. Ohatra, dia akapoka tamin'ny nanasitranana noho zany tsy maintsy sitrana, tsy maintsy sitrana, tsy maintsy sitrana. Averinao inenimpolo zany ao anatin'le aretana. Dia miasa le teny satria ninonao le teny. Mampiasa teny ianao zay. Dia zany hoe mahatonga ny fahasoavana sy ny don e. Tsy maridrefy alalan'Andriamanitra anao amin'ny fotoana iverenany. Ny alalany ianao le teny mampiasa anao fa tsy le teny nampiasainao. Teny nampiasainao mety hiteraka vokatra avy amin'le teny fa tsisy ifandraisany aminao. Fa le teny mampiasa anao tena nandresy lahatra anao tonga fiainanao ho tafatoetra ao amin'ny sitrapony.
azonareo différencen'le izy. Zay ny mahatonga anay mamerina anao ijoro ho fantsona ampiasainy teny fa tsy olony finoana mpampiasa teny fotsiny. Misy fotoana mandalo école biblique mamantatra amin'ny fahamarinany teny. Ohatr'izao ny lalako an'Andriamanitra mijanona ho fahalalana fotsiny fa tsisy fiantraikany ao anatin'ny fiainam-panahintsika. Fa rehefa manomboka ny teny latsapaka ao am-ponao manam-pahefana anisy ianao amin'ny fahazaran-dratsy. Nekenao ny ampandroso an'le teny miasa amin'ny fanahy masina ho anao dia tadidio mahasoa an'Andriamanitra ianao. Mahasoa an'Andriamanitra ianao. Satria namaly ny asa nataon'i Jesosy 2 arivo taona lasa teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny nandatsahany rany. Tsy hoe tonga mpiasa sy hampanompo azy amin'ny teny fa tonga ho mpanompo ny teny manaiky ho ampiasainy. Ny teny rehefa ampiasainao am-pinoana dia mitondra vokatra mifanaraka amin'le teny izay inonao ka nampiasainao. Satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Afaka miasa ny teny izay inonao rehefa ampiasainao. Fa aoka ny teny izay mampiasa anao anovanao ao anaty mba halalan'i Jesosy ianao rehefa iverina izy. Ny halalan'i Jesosy sy halalan'i Jesosy ianao rehefa iverina izy. Dia tsy ny fahaizantsika nampiasa teny am-pinoana fa itsika nino ny teny afaka nesany tao anatisika. Tsy ho tonga fantsony ny fanamasintsika raha tsy zaka ny teny nanova ny toe-pontsika ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Efa mampiasa teny mantsy ianao tsy miankina aminao fa nilanjan'le teny amarin'Andriamanitra fa ny halalan'Andriamanitra antsika rehefa iverina izy dia tsy ny teny nampiasaintsika fa ny teny nampiasa antsika sy nanova antsika ifanaraka amin'le fahamarinana ny fanambaran'le teny izay tonga ny raisika tao am-po ka niteraka fiovam-po ao anaty noho ny fiasan'ny fanahy masina ao anatintsika. Fanahy masina tsy avy eo amin'i Jesosy ihany ny raisiny dia hoentony ao anatinao. Ary tsy manana fanambarana avy aminy izy fa izay reny no lazainy. Satria nandre avy amin'i Jesosy izy dia mananantony hanovananao izy. Satria Jesosy rery ny olombelona fantatr'Andriamanitra eto ambony tany fa ny ankoatra tsisy fantantsony ny taranaki Adamo. Jesosy rery ny fantany. Satria Jesosy rery nafeno ny fepetra-pahamasinana, fepetra-pahamarinana, tsy nanota mihitsy Jesosy rery. Zany no mahatonga antsika tsy afaka mitonatolona manatona ny ray raha tsy amin'ny alalany. Satria izy le nofo nafeno ny fepetra nafapo an'Andriamanitra ho mpamonjy ny olona rehetra. Noho izany raha te ho fantatry ny ray tsy maintsy manana an' Jesosy, mandray an' Jesosy dia amin'ny alalan'ny fanahy an' Jesosy. Satria Jesosy no voaositra fa tsy zany voaositra. Tsy ny maha-Kristy an' Jesosy raha tsy parfait Jesosy, raha tsy tanteraka izy tsy Kristy. Iza moa izay zanaky ny fihodinana ara-nofo no mba maritra ny tenako ho isan'izay voaositra. Kristy rery ny voaositra ary noho ny fananako azy dia ny ositry Kristy no ato amiko amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ataovy amen. Ary zany mahatonga an'i Paoly tsy afaka nisandoka tamin'izay nampiasan'Andriamanitra azy hoe Paoly dia lehilahy miavaka noho ny apôstôly rehetra. Fa ozy izy zazay kely tsy bitika ary ambany indrindra amin'ny apôstôly no nahazo an'izao fahasoavana izao. Dia ozy izy io fahavelomana hitanareo io tsy za tso no velona fa Kristy ny velona ato amiko. Ary izy
no antony fahavelomako. Rehefa zaka ny teny ianao dia hovay ny teny ho fantsopanihoana an Jesosy Kristy. Mareteka. Rehefa mahazaka anao ny teny dia hoentiny ianao handeha isaina ary ianao ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy teo ambadiky ny teny mandrakariva izy fa tsy voatery hanamarina faminaniana izy. Zany no mahatonga ireo karazana mpaminany rehetra mamoaka teny misy fotoana tsy hamarininy satria ivela ny sitrapony. Ny tanjona ao ambadiky ilay faminaniana. Dia izay no mahatonga an'ilay mpaminany tezitra rehefa tenena fa mpaminany sandoka. Aza fangaro amin'izay fampiasan'Andriamanitra anao no maha izy ianao. Avelao Andriamanitra ifaly amin'ny asany. Dia aza miteny raha mbola tsy naniraka anao izy izao tenenina. Fa raha vao miteny eo dia lany andro mandritry ny androm-piainanao hitady verset biblika anamarina tena. Satria tsy tao amin'ilay antom-pisina ny lany ianao no nijoroanao teo am-panompoana. Jesosy dia tsy naniraka antsika hamaly izay tadiavin'ny olona fa mpianatra ny teniny. Ny teniny manafaka ny olona. Ny teniny manova sy mamangy ao am-pon'ny olona. Hoentiny fanahy ahatonga ny etaeta ao anatin'ny olona. Teny hitady an'Andriamanitra ny fony manontolo. Hoy izy Petera rehefa nifamaly tamin'i Jesosy. Jesosy niteny tamin'ny Petera, alatsao ny arato. Zao hoe, za efa professionnel, tsy fotoana tokony natsahana raty tsony zao. Fa zao, noho ny amin'ny teninao. Noho ny amin'ny teninao. Dia ho ataoko ilay izy. Marka, toko 2:20. Ny 9:20. Fa izy ireo kosa dia lasaka ny toriteny eny tontolo eny. Ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Teny no marin'Andriamanitra. Fa ny fiara-miasa olona ny oran'Andriamanitra miasa. Fa rehefa mifanandrify amin'izay nilazainy no teneninao dia manamarina ny teniny Andriamanitra. Aoka ho fenoantsika ireo fepetra roa ireo. Sady esan'ny tenitsika no mahay ampahendrena mampiasa ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Tsakany an-tanan'izay mandeha. Resy lahatra ve ianao ny amin'ny famarinana izany teny izany? Azo ity an-tanana mafy ho an'i Jesosy, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo ny amin'ny fahamarinana ny teniny ho antsika. Ataontsika ity an-tanana mafy ho an'ny tompo aloha. Andraisantsika ny amin'ny filazana. Ny amin'ny filazana sy ny fotoanantsika iray manontolo ary aza dino eny bypass Rapitso. Rapitso eny bypass dia misy teny spesial koa iandrasan'Andriamanitra anao. Io teny io mahakasika momba ny communion. Fa tadio fa miteny foan'Andriamanitra zava-biafina. Dia raha vao tonga ho fanantrinao dia mitombo fahalalana, dia mitombo fahendrena, mahalala an'Andriamanitra, mafantatra ny ao am-pony, matanjaka ny esprit de discernement ao anatinao, alalanao ny mety sy ny tsy mety, dia izy nitantana anao ao anatin'izany. Ny fotoanantsika Rapitso mbola tsy afaka tsika aloha ny vavolombelona androany, fa alohan'ny Rapitso daholo ihany ny fotoana ny vavolombelona, fa ho raisitsika fampianana sy dinika kely arahana ho an'ny fotoana isaky ny zoma hariva, samy hotahin'Andriamanitra. Afa-povy antsika ny amin'ny teny atsangany an-tananao rehefa pony amin'ny teny ho an'i Jesosy irery voninahitra mandrakizay. Amen. Leo tsika tehaka mafy be ho an'Andriamanitra ary. Tehaka mafy be tsika ho an'Andriamanitra. Alleluia. Rehefa renesitsika teo ihany ny fandaharam-potoanantsika. Aloha ianao tonga Rapitso dia lazaina anao indray ny amin'ny manaraka.
Misy ny fotoanantsika amin'ny heriny tena marina, ny fotoanantsika amin'ny heriny 17 izy zay. 17 fotoanantsika amin'ny heriny 17 dia tsy eto amin'ny trampokon'olona satria misy faradoboka kory ho amin'ny manalabaka eto amin'izay dia any amin'ny super U Analakely amin'ny 4 ny fotoanantsika. Ary minaova-tsiaritra ela ihany koa izay. Zay amin'ny 17 dia tsy ato ny fotoanantsika fa any amin'ny super U amin'ny 4. Dia ny rapitsy moa efa voalaza teo ho amin'ny communion, fiombonana amin'ny firaisana latabatra amin'Andriamanitra. Dia ny sekoly mbola misy amin'ny herinandro latsinainy, talata, alarobia. Ny lakamisy eny amin'ny Shalom. Any amin'ny Shalom ny lakamisy dia ny zoma zany any amin'ny super U. Latsinainy, talata, alarobia manomboka amin'ny 7 sasany. Hatramin'ny adray azafady amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Afaka miatrika ny tontolo andro ianao ao aorian'ny fiainonao ny teny, fahafantaranao ny fahamarinana, mandraisanao fahendrena ao anatin'ny teny ary mba handehananao mitandrina ny famindra sy ny fiainana andavanandro, mba hiala ny fahazaran-dratsy ao amin'ny fahazarana tsara noho ny fanekentsika nokatra ny momba antsika sy ny ao anatintsika mba hiasan'ny teny. Amen. Alao izay mahizy anazy fa tsy izay mahizy atsika, fa alao tsika ho mahizy anahy. Malala mahizy anahy daholo moa mba tahaka n'le poudre kely fotsifotsy iny manaiky amin'izay ampiasany teny azy, fa tsy izay mahizy anahy no asehoko sy hijoroako, fa izay mahizy an'Andriamanitra. Amen. Dao tsika tehaka mafy be ho an'Andriamanitra dia hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika nanatanteraka ny fanatitra androany. Makasitraka anao zay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Lay tompon'ny hery, lay tompon'ny aina, lay tompon'ny fahamarinana, lay tompon'ny fahendrena, lay be fitiavana, lay be famindrapo, lay mbola nitasy ny aro tao anatin'izay fotoana rehetra izay, tsy mampiovanao ny zava-misy. Ary ianao dia manaitra anay isan'andro, isa-minitra, isa-tsegonda mba hifantohanay ao aminao. Banjina anao lay tompon'ny finoana sy manevo zany ato anatinay, mba hahafahanay tokoa mandeha sy miaina ampahatokiana ary ampitsara anatanteraka ho voninahitry ny anaranao. Makasitraka indrindra ny amin'ny teninao, ny amin'ny maneho ny fitiavanao, ary mbola maneho ny famindraponao mandraka riva fa tianao tokoa zahay ho amin'ny fotoana fiarahana tahaka izao dia manovo ny teny mahazaka anay mba hahatonga anay ho lay fahazavana, ho lay fanasina any amin'izay misy anay tsiraray avy. Tahio ny tsiraray avy ary makasitraka indrindra ny fahafahanay mbola naneho natanteraka sy nanao fanatitra androany Andriamanitra ray. Ianao ny mbola manome an'izany fahafahana izany ary voninahitra dia ho anao rery any. Ianao ny mahafantatra ny fo sy ny voany tsirairay avy, ny fahafahany tsirairay avy dia aoka ianao no hamangy ny tsirairay avy ao anatin'izany. Hita ihany koa mba ho ao amin'ny planinao mandraka riva. Indro ihany koa izay dia manavao ny fanolorany ny fonay, feno izay tena ilainao ato anatinay. Ny zava-mananaina rehetra tsy nomenao fo fa izahay, nomenao fiainana, fahafahana mbola miray sy miraikitra ary miantehatra sy miankina aminao. Tsisy afa-tsy ianao no lay antokana mahatoky sy marina, lay tsy miova mahala ny ary mandrakizay. Dia ianao no hitay tsirairay avy tompo, mihoatra noho ny tahinao ny fanahany ihany koa. Dia mankasitraka indrindra raha eo ho anao ndera sy ny hajaran'ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hiteraka mafy be ho an'Andriamanitra, mandroso papa voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Misy faly ve aminareo? Asio vovovo kely any amin'ny lanitra ary ny tanana dia ndao hiteny amin'i Jesosy misaotra. Misaotra ny amin'ny teninao androany hariva. Misaotra ny amin'ny fahazavady-tsaina omenao
ananana antoka ao anatin'ny fonay Jesosy. Fa zany no fandresen-dahatra ompona ho any zanakao tsirairay avy. Zay tsy hoe andeha dia hiaina amin'ny fiezahanay, fa andeha fotsiny zay anaiky ao anatina fanapahan-kevitra sy safidy manaiky eo ambany fitarihan'ny teninao, mangata ny etaeta avy amin'ny fanamasina ao anatinao, tena hoe irehitra ho amin'izany tenim-pahamarinana zany. Asa anatin'ny vavakao fanamasinao tena aoka ny foko angetahetanao, ny ao anatiko tsy azo aina raha ohatra ka mandeha na mbola mitoetra eo amin'ny zavatra na fanao tsy araka ny sitraponao. Manana tanjona mihoatra Andriamanitra no tia maso mandalo vetivety dia niara hiaina aminao amin'ny tontolony mandrakizay feno voninahitra. Nisy ianao le Andriamanitra fitiavana sady tia namonjy, mihevitra, mikarakara, miaro, miasa eo amin'ny fiainana isan'andro. Dia manoka an'izay amin'ity takarivo ity, misamahery eo amin'ny fiainanay tsirairay avy isam-batan'olona, vangeo amin'ny alalan'ny fananao masina ny fiainanay, ny antsiprim-piainanay hatramin'ny ankonanay, ny asa mandrarahanay, zay rehetra mahakasika anay, tsy ny eto an-tany ihany, mandrakizay ifantohanay. Aoka Andriamanitra ho voatahiry zay ka tsy hanatsiny momba anay manontolo, mandra-piavinao eny amin'ny raha hoan'anitra. Mangatahinao faniriana anankiray zay tena irina Andriamanitra tiany ahitananao. Io le toe-po mamela eloka, toe-po tia famindrapo, toe-po ny hevitra ny hafa mandrakariva, toe-po tena kasitrahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, toe-po mametraka azy eo amin'ny toerana mahatompo ny fiainantsika azy. Jesosy atovy tanteraka ny fiainako zany fanirianao zany, jeroko araka ny sitraponao mandrakizay, atonga ho mpanompo mahatokony teninao, mandra-piavinao eny amin'ny raha hoan'ny lanitra pakatra. Aoka izay rehetra tonga eto amin'ity takarivo ity, anapahatsapana fa tsy rery izy, ary ambony lavitra sy mihoatra no ireo sakana sy ireo vesatra sy ireo karazan-javatra rehetra Andriamanitra zay manohatra azy, ny fanatrehanao sy ianao le nampanantena azy fa omba azy mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Taovy tsapany le tena fiainana manoatra noho ny mpandresy, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha marary ianao dia ho kasihan'Andriamanitra ny aretina, hositraniny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona rofo rehetra hongotany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandana fa ao anatin'ny ady io fandresena no hitako, tsy ho raraka mandrakizay zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandana fa amin'ny fiainam-panahinao ho azono fanamasina ary ho tehiriziny mandra-piavin'i Jesosy hampakatra anao. Tsisy arombaka anao amin'ny tanan'Andriamanitra zany, ary rehefa Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao ataovy ao am-po fa tsisy asakany zany. Mahita anao amin'ny anaran'i Jesosy ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra, tahaka izay nambinina amin'ny fiainam-panahinao ihany koa. Mitsodrano anao ary malala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mandehana amin'izao herinao zao fa ny Tompo ombanao, mandehana amin'izao herinao zao fa ny Tompo anohana anao, mandehana amin'izao herinao zao fa ny Tompo ampandresy anao, mandehana amin'izao herinao zao fa ny Tompo anomenao fiadanana. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo, mamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka nomenareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kera avy any Nazareta. Amen. Zareo masina eo akaikinao, mandany ianao fiadanana hoe tsisy ankonanao very zany hoe ny fiarovan'Andriamanitra ho fiainareo menakavy. Mandihana hoe fa mifanatreny lehibe lavitra no ny devoly, manana fiadanana hoe manana fitsarana, mandresy mandrakariva ianao. Ndana farakofana amin'ny ran'i Jesosy ianao hoe amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra mato izao, ny fahasoavan'Andriamanitra mato izao anareo. Amen.